fa androany no resaka connaissance zany tena ianarantsika eto aloha hoe fahalalana hoe mba fantatrao ve hoe inona momba ny fo io ny fantatrao dia ohatry ny inona paozy ohatry ny ny foa no maha izy ny olona anankiray raha tsy misy foa dia tsy olombelona izy mandray tsy loatra izy tsy fampianarana nampianarantsika raha tsy misy fo ny olona dia tena tsy olombelona satria ny fo no mitondra ny vatana sy ny fiainana manontolo izy Jakoba toko voalohany ny fainam-baotolo Jakoba toko voalohany toko faharoa andiny fainam-baotolo Jakoba toko faharoa andiny fa enina amby-roapolo maty ny tena raha tsy misy fanahy ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa maty ny tena raha tsy misy ina hoe mafimafy reto petraka aloha zany ny fanontaniana mamaly nareo inona kay natao hoe fanahy mba antaniana tekireo inona natao hoe fanahy ny fanahy mahaolona mitenena foana moa keresaka fanahy io maty ny fanahy ny rana rasany ambonjombe fa inona marina tena famaritana natao hoe fanahy tsika va olombelo izy mizara filo maro raha ny fahalalana dia hoe vatana saina dia nako fanahy dia aiza ho aiza anatin'ny vatanao ara zany le fanahy any anatin'ny vavonao hoe tsy anatin'ny fora aiza vatanao le fanahy izay milolovintsika kely eto androany ny fanahy tsy personne anankiray mitokana tsy hoe ty zavatra anankiray mitokana matetika izy arahin'ny olona foana hoe ity ny vatana dia ity ny fanahy dia ity ny fo na ity ny saina fa ny fanahy dia zavatra lamina any anatin'ny fo sy any anatin'ny sainao any anatin'ny subconscience anao lalina any misy natao hoe feritreretana lamina dia ny anatin'ny fo za miainanareo vetivety matonga nampianatra n'ity zavatra ity dia zao voalohany aloha arak'ilay témoignage be dibe teo tena mijaly ara-betsekotsika ny anankiray faharoa koa mba tia mantatra tsika hoe raha ianao zao mamaly an'ity dia mamaly io inona kereto ny tena mahasamy hafa ny saina sy ny fo inona tena anjara toeran'ny fo dia inona tena anjara toeran'ny saina mba misy anankiray no manangatana dia mba mamana raha mba miferitreretanao zao hoe inona ny tena anjara asan'ireo samy hafa mihitsy inona ny anjara toeran'ny saina dia inona ny anjara toeran'ny fo rehefa saina dia inona dia rehefa fo dia inona ao ary raha la Jérôme masamy mandika ny fo sy ny saina fotsiny a mangina tsara tsy azo bakio ny saina afaka manino iny atao baiko fa ny fo tsy azo bakiona zay zany zao mba pantaniana lasa dia mba lasa mamandray sasany ina mba tena anjara asa mampiavaka tanteraka mihitsy ty saina dia ty fo mampiasa logika moa zany saina resaka fihetseham-po zay zany azonao reo hoe fanontaniana dia inona no tena mitondran'ireo zavatra fiainatsika zany anjara asan'ireo lasa misy mamalimampampo hafa koa raha tena mavalim-panontaniana zany inona tena anjara asan'ny saina sy ny fo ry misy ray ry dia teny mafy ary dia mba enay mangina tsara tsika
ny fo bakeo saina iazy izay iza no baiko saina baiko fosa ny fo bakeo saina enoge lenareo teneny ny azo zao zany fo bakeo saina dia izy ndray nareo mangina aloha e iza tena tompony fanapa-kevitra ny fiainana saina samy fo iza tena mitondra fanapa-kevitra saina samy fo iza raha no tena manentsika amin'ilay fanapa-kevitra saina samy fo taminareo tian'le olona izy mitondra ny fanapa-kevitra saina samy fo taminareo vao tian'le olona izy tena mitondra saina samy fo tao ary tsika mbampanontaniana leny mangina tsany tsika rehetra mangina tsany tsika anetsika ny vatana kosa mbe fo mampikorina ny raha sentiment ny imaginiany vampanontaniana koa zay amanamparanantsika azy ary inona ny tena manana anjara asa ngeza indrindra ny saina aloha zany tsy resana ntsony fa hoe rainao inona ny tena mitondra kokoa ny saina mitondra ny fo samy fo mitondra saina lasa hoe ino hoe ny saina mitondra fo samy fo mitondra saina raha naoba raha mifetrika koa zao afaka mitsanga reo dia bahitany arazo maitsony ny saina ny foa dia tsisy nararo teo tsisy ny vovavolombelona teo izy koa ny amily arary razo baikeo io fa matoy io zany narary reny tsy fidiny azy dia tsy azony baikeo ny saina le aretina teo ny zany ny fo tena dictateur ao anatin'ny olonao izy ho anao dikijadonao zay fiteritra aloha fiteritra zay zay zao zay fa izany tsy manaky an'izay natsangano ny tanana tsangano tebangy io izany tsy manaky an'izay misy roa izany tsy manaky dao ary hianatra tsika ay afaka mamaky farany ary dia toeny fianaratsika raha ohatra zany hoe obotan'le resahana teo zany ny anamo zany dia hoe le saina mibakeo fo resaka sentiment zany zay na resaka fieritreretana fa resaka biolojika zany aloha dia tsy maintsy fo foana zany afaka mararo azy satria misy aretina misy microbe ohatra na misy hoe misy malformation fa mety misy microbe zany fa mety misy dia afaka mararo ny fona tsy bakeo ny saina na bakeo mapetraky ro ny aretina aloha na saina raha afaka mararo koa natotoro fa le hoe inona le tena mitondra nandre mitondra raha ohatra zany biolojika any tenenina ny fo zany raha mijanona dia maty ny olona dia maty ny saina fa ny saina indray raha ohatra afaka mijanona tsy masy fa mbola velona ihany dia ahoana mitapy za mbola velona mitapy fa velona dia hafahafa ihany tsara koa izy asuteka aloha fa tsara zany tena maro zany mila mitapy mbola velona zao ny ainareo misy zavatra anankiray ty tsy resahanareo mihitsy fa masitsika resaka lavabe izy averiny androany atao anaty baiboly dia veriny tsivy amroapolo dia teny hoe Andriamanitra dia mandinika ny vo ny fosiny vo ny fosiny ny fosiny apotako kely na dia vakem-piany ary inona ndraika ny asany vo manzay mahatakatra enonareo matoa lahatra Andriamanitra foana ny fosiny voa dia misy anjara asa mitovy ao misy anjara asa mitovy ao ary mazavatsika tsara zay fa matetika ny anatina délivrance matetika ny anaty vavaka tsy mba misy fotoana mihitsy nitondranao ambavaka ny voa fa ny fo foana ny resahana
nefa raha mba fantatrao fa ny volo mitondra ny fo ary ny volo mamatsy ny fo amaly zavatra bebe makasika ny voa rehefa avy eo fa ho an'izay efa mahalala sy mahatangatra inona indray no tena anjara asan'ny fo sy ny volo inona fa samy hafa ny anjara asan'ireo fa tsy adala koa Andriamanitra raha mametraka foana hoe Andriamanitra mpandinika fo sy ny volo ary mipetraka foana ny Salamo, Apokalipsy, Jeremia ny volo sy ny fo tao ary ny amin'intsika zay aloha marina nge ny ray aloha zany mpanadira zay aloha tsy adevitra zay fa zavatra efa avany aminay zany mankany amin'ny fo manomerina madio izy sy dia ny fo manapasirano maloha dia izy mpanadio izy mpamatsy fa le hoe anjara asa aratoetra le resantsika satria azadio fa rehefa vokitika ny fo vo zany ny voa ny asany manome fahadiovana mba hikorina ao anatitsika zay ka manizy atao amin'ny lafiny tena teknika dia ny fo indray manamparitaka ny zavatra voadio ny vo zany hoe zavatra madio zany no ampiasain'ny fo fa ny fo tsy mampiasa mihitsy zavatra maloto fa raha voatratra ny zavatra maloto ny fo dia miteraka favoazana be ao anatin'ny vatantsika zany zay ka many aloha zavatra tekniquement azotera makasitraka miteritsika fa zao ho ampianatsika amin'ny androany fa matetika tsika dia mahita tokoa hoe fihetsem-pony émotion sy sentiment dia avy any anatin'ny fo fa ny tena maro avy any anaty fo ho resantsika ravabe zay mahakasika an'izay fa ny zavatra lalina ny fihetsem-pony lalina mivoaka avy any anatinao io tsy avy any anatin'ny fonao io avy any anatin'ny vo dia ny voa no mikitika fo anana an'ilay fihetsem-pony dia ny voa manetsika ny saina mipaiky ny vatana anaiky zay fihetsehana eo fa ho resantsika zay ary rehefa tia mantatra sy tia halalanao Andriamanitra dia any anatin'ny voanao tsy hijerevany anao any ny andriany dia any mamatana hoe izy tia olo ty fa io matetika tsy resary kanefa dia mametraka ny foana Andriamanitra anitsy eriteny Andriamanitra vitsivitsika Apokalipsy 3 Apokalipsy 3 dia telo amby ovoloko amin'ny fahafatesana zanany ary ny fiangonana rehetra halala fa izao no mandinika ny vo sy ny fo alefa n'Andriamanitra alohan'ny fo foana ny vo izao no mandinika ny izy dia raha ianao ary zao no metrany fanontaniana inona kay zavatra tinian'Andriamanitra ny anatin'ny ray anao any inona ny dinian'Andriamanitra ny anatin'ny ray anao any fa izy dilina hoe hodiniany olony any anatin'ny vo ny anatin'ny ray fa izy tsy mandaika amin'ny maha-Andriamanitra azy fa matontsy mametraka hoe misy zavatra hodiniany any dia misy zavatra mivoaka any no amatarana atsika ataovy amaina aloha na zavatra tsy ho takatry ny loanao ataovy amaina ao amen na hoe misy tena Andriamanitra maromaro makasika an'io izay ho resantsika ary mahatonga anao mba hitondra vavaka amin'izay manomboka andohany tompo diovy mivoana ary zay mahatonga anao mihira foana any amin'ny amivoaka anao re Satana aiza hoe any amin'ny amivoaka anao Satana tsy misy azany izany hoe vao maritra tsy tenao zany izany tetra any voako dao ary Salamo 4:10 amin'ny 7 omba io manao hoe isaotra ny
Jehovah zay manome saina arina amin'ny alina aza dia mananatray ny foko. Mahita baiboly mena misy matory. Biara mamatsika arina amin'ny alina aza dia ahoana izy iny? Mananatray ny hoe mafafy. Dia ny foko misy 4. Ery ambany ery ny teny ny voako. Ny voka ireto mananatra. Ny teny misy zavatra mivoaka bidimy avy any anatin'ny voa. Dia resantsika izay amin'ny herinandroany fa tsy isitsika resaka aloha fa manana anjara toerana ngeza be eo amin'ny fiainanao izany hoe tsy fihetsem-po fihetsem-boka. Resantsika eo misy zavatra be dia be mivoaka matoa Andriamanitra tsy mampisaraka ny fosiny voka. Miaraka foana reo, indimy amby roapolo miaraka eo anaty baiboly, fosiny voka, fantarina. Ary ndraindray nataon'Andriamanitra hoe fo ihany ny voka. Fa inona ny antony? Izay mba hatonavana hoe eto amin'ny herina dia amin'ny herintsika manazava izay. Ny fo, Jakoba toko voalohany ny fahaenina amby roapolo dia nanazavitsika fa ny raha maty ny fanahy dia maty ny maha-olombelona. Aza dia tsara fa ny fonao no maha-olombelona anao. Atao hoe amen na hoe? Inona hoe maha-olombelona anao? Ny fo. Dia iresaka zavatra hoe tsika organe physique tsika eto. Ny fo. Inona zavatra hitatsika ao? Lasa mpanjaka faharoa toko fahasivy. Verset be lehibe no mirarakopana eto mandray atsoratra nareo. Mpanjaka faharoa toko fahasivy amin'ny fa 7. Usoratra masy noho injany Jehovah ny tsipika teny an-tanany dia nitifitra ny Jorano izy tanavo azy teo amin'ny elanelan'ny soro ary zana-tsipika niboka tamin'ny fony ka dia nampijery azy tao anatin'ny kalesy. Amen na hoe? Dia amen na hoe? Izany hoe ny fo zany afaka vonoina sa tsy afaka? Afaka maty sa tsy afaka? Afaka tsy miteny sa tsy afaka? Tena afaka tsy miteny. Organe anankiray io afaka maty. Teto rehefa tratra zana-tsipika letika eo amin'ny fony ty olo ty ary milomolo kokoa an'le mamono tena tonga dia eo vetivety dia organe anankiray mety maty io ary rehefa io maty dia maty ny baka mamaty io. Dao tsika resaka kely mahakasika ny fosy Andriamanitra. Samuela voalohany toko fahaenina ambin'ny folo. Samuela voalohany toko fahaenina ambin'ny folo. Samuela voalohany toko fahaenina ambin'ny folo amin'ny fahafito. Androany tsika dia hianatra resaka fahalalana fa ny toritetsika manaraka eo dia tena resaka zava-panahy lamina be mahakasika ny fo. Misy zava-panahy tena tsy takatra sainao anatin'ny fo ao fa horesantsika resaka fahalalana fotsiny aloha izy amin'ity androany ity. Toko fahaenina ambin'ny folo ny fahafito. Hoy soratra masina, hoy Jehova tamin'ny Samuely, aza mijery tarehy na ny avy nisanganany efa nilaviko izy. Tsy mba toy izany fijery ny olona tombotsy tsy bataka ny fijery ny olona ny fijery Jehova fa ny olona no mijery ny miseho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo. Jehova mijery ina hoe ny fonao zany ny tena mahaenao anao. Atao hoe amen. Atao hoe amen nao. Amin'Andriamanitra aloha zany ny endrika mambika anao tsy mikaonty eo anatrehana. Tsy mitondra anao mankany amin'ny heviny, tsy mitondra anao mankany amin'ny fahaverena, tsy mitondra mankany an-danitra. Ny endrika mambika anao zany tsy mahasarika an'Andriamanitra ny tarihan'ny. Tsy mahasarika an'Andriamanitra ny banjina anao ohatrany ahoana fotsy sa mainty satria ahoana tsy misy fizahantava. Amen. Mitsangananao na foy anao na ngeza na kely tsy mahasarika an'Andriamanitra ary tsy misy zava-miafina koa ary amin'ny vatanao io. Tsy any misy hipirana zava-miafina momba anao. Tsy misy surprise ny tenanao fa ny tena hipirana zava-miafina
dia ao anatin'ny fonao amen. Ao anatin'ny fo dia misy endrika marobe, misy zavatra miafina be dehibe, ary Andriamanitra rery ihany mahalala ny ao anatin'ny fo amen. Tsy afena fa namivadinao andraindray tsy mahalala ny ao am-ponao, ary tsy afena fa na ianao andraindray tsy mahalala ny ao am-ponao. Omba io manao izay mahatokony fony dia atalo. Na ianao ary tsy mahalala, tsy mahafantatra tsara ny tenany ao anatin'ny fonao ao, ary zay zavatra zay hoe ezahantsika ho avoaka anatina fampianarana mba mampiserina ny fonao amin'izay ianao manokadroaky, dia amin'izay ianao tsy mahalala fotsiny amen. Salamo 520. Salamo 520. Ity fody dia boaty anankiray tsy fantatry ny izaniza raha tsy Andriamanitra ihany. Na ianao raha fanina ny amin'ny fonao io, mahalala ihany fa mbola pary. Salamo 44. Andimy fahaika roapolo. Hoy soratra masina. Tsy andinika zava Andriamanitra, izy mahalala ny miafina ao am-po. Iza ny mahalala ny miafina ao anatin'ny fony? Iza hoe Andriamanitra ireny ihany ny mahalala ny miafina ao anatin'ny fonao. Misy témoignage be dehibe zao entsika teo, fa na dokotera raha hoe nahafantatra tsara ny tena antony nakarary fony le olona rehetrarehetra teo, ny tena fihetsempona ampijaly le olona teo, nafantatra sa tsy nafantatra? Ary na le olona narary azy mafantatra sa tsy mafantatra? Fa izy mijaly, professeur tsy mafantatra, mandidina tsy mafantatra, sahirana mandidina. Zay ny tombony lalasana bay amin'ity resaka kristianity. Atao hoe amen. Misy zavatra tena tsy fantatry ny olona mihitsy miafina ao anatin'ny fonao, fa andao no avoakatsika dia tsy hijalianao tsony io, tsy mahory anao tsony io, fa hita fitsarana sy mpiadanana amin'izay ianao. Atao hoe amen. Andriamanitra ihany no mahalala ny miafina ao anatin'ny fony soratra masina. Misy zavatra tsy hainao ao, tsy hainao azabaina, tsy hainao fantarina, fa zao misy ny fantatrao mijaly ianao. Jeremia 17:15. Jeremia 17:9. Hoy soratra masina. Ianarany Jesosy hoy soratra masina manao hoe ny fo dia mamitaka mihoatra amin'ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitrana. Petraka ny fanontaniana, iza ny mahafantatra ny aminy? Izao Jehova ny mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo. Eo moa zany le vosy fo. Hoy soratra masina manao hoe ny fo dia mamitaka mihoatra amin'ny ino izy? Mba te-antany hoe izy rehefa mba fitahan'ny fo. Sanatana zay maolena fitahan'ny fo. Tsy rehetrarehetra. Efa hoe tsy efa nanana fihetsem-po namitaka anao? Nisy sa tsy misy? Fanatonatona ny eran-gary. Efa imbetsaka ny fitahan'ny fo io. Eo ihany zay zavatra zay. Le hoe le fo namitaka, fa ny tena marina koa dia zao. Ao anatin'ny fonao ao mihitsy misy zavatra tsy fantatrao, makarary anao sy mampetsi-po anao, fa tsy fantatrao hoe inona le izy, hoe inona nampitomany anao. Dia mety hiteny fotsiny anao hoe ka nalahinao azy a, nahita olona mitovy be taminy a, na tsy azo tampoka, fa mipetraka ny fanontaniana tena zay zavatra zay tokoa be. Ny tena nampihetsika ny fo sy nampitomany a, sa fitahan'ny fonao ianao. Misy karazana zavatra be dehibe anatin'ny fo mamitaka.
na rasaka horesantsika ihany zay fa dao mihitsy kijery zavatra tena anaty fomao am'izay ataovy amaina tonkely akaikinao amaina izy nao tsao mieritreritra mihitsy ny trano izy am'izao tonkely zavatra nao ambavaka nday nao dao tsika tiaka mafy azy tiaka mafykampiantsika reto misy zavatra efatra ololoviny devoly indraindray na zavatra efatra manamarika ny fotsika araisotsoratra fotsiny dia horesantsika lavabe ina dao moa zavatra mitoetra anatin'ny foi sentiment ray ino moa zany fihetseham-po ny anankiray faharoa sitrapo ina hoe sitrapo avy zany sitrapo no boaka tsy sitrapo ny anankiray fahatelo émotion ino mikanako ina mahasamihafa azy amin'ny resaka sentiment fetana-po fetana telo zay horesantsika lavabe reo fa hotsabotsika hoe zavatra rehetrarehetra reo dia hositrany ianao reo mankararo amin'ny fonao mampivotontongotrao ny fahatelo faefatra zay tseritrerintsika dia mivoaka avy any anatin'ny fona intelligence ina no andikatsika zay ny fahatakara mety sy ao anatin'ny saina matetika resana amin'io fa resantsika be lehibe fa ny fo koa dia mitondra anao mankany amina fahatakarana sy fisokatao ary ny fo aza dia fa rehefa mifono raha tsy fihetsehana ohatra ho an'ny olona rehetrarehetra ny soravolombelona teo zao rehefa mihetsika nisy pasipofy mikorotana saina sa tsy mikorotana mikorotana saina sa tsy mikorotana tena mikorota misy miditra amin'ny saina tsy hoe tsy misy dia tazoky tsara zany fa mifampiankina be tanteraka mihitsy ny fisokafany saina sy ny fihetsehany fo ary aza dia fa ny zaza anankiray miaina anatina tokantrano milamina ny azo zany ohatra fotsiny voninahitra ao anaty any am-pianarany ohatra amin'izay mianarany dia voalohany foana amen manontany zanako ahako manohatra eo amin'ny toerana io zany dia fa hainy daholo ny filiberan-tsirana nanotonda tamin'ny taona ohatra zao i radamo tena manakatra na zana tsy manadidiny zany radamo i général ramanatso ahoana ary matakaranyity zazy tia za zavatra zany dia tsotra fotsy ny tempo satria andedanina izy alleluia fanta daholo raha valomana nanotonda tamin'ny ohatra zao dia deratsiraka ohatra zao dadaberahana lefi satria milamina ny fo dia misokatra zay amen ataovy amen dia tsy gaga amin'le zanako amin'le zanakay raha olona tena manantsaina sy tena ohatra zay amen amen reto ngareba zanako dia tsisy amen amen asoteraka mafy jereo ny bankandiky ilohanao ngeza be io entin'le fomba kely ohatra ny tontotry ary miankina amin'ny fisokafana sy mampihitiny io fa androany resantsika be lehibe re zavatra eo dia ampianatra anareo androany ny fomba hidirany devoly amreo sy ny fomba fanareo mahita fiadanana sy ny fomba fahatsika mampiasa anareo ataoveo amainina hoe lasa Exodus toko faefatra lama toko sy andimy be lehibe tsika Exodus toko faefatra andimy faefatra amby folo Exodus toko faefatra andimy faefatra amby folo dia nirehitra tao Mose sy ny fahatezerany Jehova ka hoy izy
tsy ao ihany va arona le vita rahalanao fantatry fa mahay mandahateny izy ary indriko avy itsenanao izy koa rehefa mahitanao izy ahoana izy dia hofaly ny fony. Amen. Raha zay fifaliana zay izy amin'izy efatra zao ny plasy mipetraha zay sentiment sa émotion sa bafibafy fetana po ahoana hoe fetana po ny fo zany rehefa mientana dia afaka manino faly rehefa mientana dia afaka manino hoe ary rehefa tezitra inandray toerana misy azy fetana po sa fetse-po rehefa tezitra fetse-po sa fetana po fetse-po sa fetana po rehefa tezitra no dia tena tena azahoany fetse-po sa fetana po ary fifalia ary ny alahelo fetsana po fetse-po sa fetana po mahay manavaka aloha tsika satria eo am'izay tsika ny alahelo fetana po sa fetse-po dia ina ihany zany fetana po fifaliana ihany zany eo ana moa zany tsika dia fafafina inona no azo atao ary inona ndray na toe sitrapo inona toe sitrapo rehefa tezitra anao sitrapo sa tsy sitraponao taminao tezitra sitraponao sa tsy sitraponao fa inona fotsiny enonareo mila mahay mametraka toeran'ireo mihitsy ala toy ny sabona mifonareo fa eto anareo dia efa mifangarosa any satria eto mifona fosainareo ina ny fetana-po ina ny fetse-po ina sitrapo raha mity olona anankiray anao sitrapo sa fetse-po sa fetana-po sitrapo sa fetana-po sa sa fetse-po atsangano tana am'izay teny hoe fetse-po raha mity ambandiny izy izy amin'ny teny hoe sitrapo sitrapo dia rehefa atao mariage anao dia tena tena fetana-poko ny tiavako anao fetana-po mitondra makany amin'ny sitrapo matoa zany ianao tonga ny le sitrapo dia efa misy ina zany toana iny misy fetana-po metsy-po ianao misy fetana-po mbo nahitan'le olona teny an-tsaiko hoe taiza mifankahitana le voalohany izy natsaka rano dia tonga dia mientam-po ty ranjony dia mientam-po ianao tsara nareo mitoyana salamo faefatra salamo faefatra dia andrety fafito efa nasianao fifaliana ny foko mihoatra ny tamin'ny nabetsahany vary sy ny ranom-boloka. Amen. Afaka mifaly ny fo afaka mifenoina fifaliana ny fo afaka mifenoina ino ny fo afaka mifenoina ino ny fo ary afaka mifenoina fahatezerana koa afaka mifenoina alahelo koa daholo tsika mba hianatra fianarana natetsika eto samy mitanisa fotsiny inona kay karazana fihetsem-po fantatrao alahelo fahatezerana mba manangana tanana mianatra itsika dia raha tsy mitanisina hoe tsy mahatakatra inona dia hoe karazana fihetsem-po fantatrao io
fifaliana dia inona koa fifaliana alahelo inona koa fahatezerana inona koa telo ihany fahatairana fankalana ahoana inona ny plasin'le fankalana fihetsem-posa fetanam-posa sitrapo fa niainga tamin'ina aloha ny fanale sitrapo e niainga tamina fetanam-po fankalana inona koa raisatsoratra zany mbo délivrentsika izy zany aveo tahotra aloha dia tena anisan'ny ngeza be mitondra izy tahotra fetanam-posa fihetsem-po eo tsika mbola fanina foana fetanam-posa fihetsem-po fetanam-posa fihetsem-po raha misy zavatra mampatahotra matampoka fihetsem-posa nampientana ny fonao inona ihany izy am'ireo aloha zany zao volana zay ngamany verazavaina ny fihetsem-po ve no mitondra makany fetanam-posa ny fetanam-po makany ny fihetsem-po ny fihetsem-po a mampientana ny fosa mampientana makany ny fihetsehana dia makany ny sitrapo avy eo mientanentana ianao satria naninona aloha sa mietsika sa mientana ianao dia nampietsika avy eo izany lasaloha dia zay ro manino dia zay ro makaizy oarany amilelo nahita ino ny hitanao nampientananao ve moa ny olona vao nahitanao sa nampietsika anao nampientana kodikondra aloha dia aveo am'izay naninona nanana fihetsem-po am'izay aloha lasa maninona am'izay lasa fihetsem-po lasa manana fihetsem-po manina azy foana ianao malahelo azy foana any foana ny sainao tsy mahinakanina ianao satrinao ny telefona azy foana hibipa azy dia mivadikina am'izay sitrapo aizanareo mandamina azy eo océan toko raiky amby folo andeha favaly océan raiky amby folo andeha favaly ay be nyvotsika tsy haitsika koa na mpamantatra azy mietsika sa mientana rehefa mividy zavatra zao ianao mihetsi-po sa mietam-po eo mividy kiraro mientana aloha nahita le kiraro dia aveo nanina am'izay tsy azoko mihitsy ina ara zany mahasamby le ataovy am'y teny français dia azo tany ina mahasamby any émotion sy le sentiment mandalo ary sentiment mitoetra dia fetanam-po zany mandeha aloha zay vo fihetsem-po satria ny émotion mitondra ny sentiment osiatoko farika amby folo napety anio inonareo mepety mba halananareo satria tsy voavaly mihitsy izy dia zao raha riva azao tenena valinareo tanareo minavoakanetiko tany dia manaova mety be dia manaova surprise dia midira tamika ohatrany dia ohatr'izay nareo mahita hoe tena mientana sa mihetsika mety lasa mandeha favatsika ataoko ahoana fafoy anao rehefa ina na fanolotra anao Israely ataoko ahoana ny fanao anao tahaka ny adimany
ataoko ahoana ny fametraka anao tahaka izay boia. Jereo tsara ny omenanao foko mafy loatra ny alahelo. Manino izy izy? Manino izy izy? Mafy loatra ny alahelo. Ity fotika zany manana karazana sentiment matanjaka be. Tena mety ho tonga amina zavatra be zany zavatra ao anatiny ao, ary zay no azavetsika amin'izay. Mety ho tonga amina ina hoe zavatra tena mafy, alahelo faran'izay mafy, tsy mety tsara be latsy. Te anontany izy nefa manera tamin'izany alahelo mafy zany. Atsakana tanako mani. Dia jereo hoe jerijerenao Babylone ka tsy nalahelo mafy izy hatramin'izay. Efa nena tanapiny alahelo mafy velo? Mafy sa tsy mafy? Eo antsika zany resaka kely. Hijery ten'Andriamanitra tsika. Any amin'ny Matthieu hijerevantsika ten'Andriamanitra. Matthieu toko fahina amby roapolo. Lasitsika. Matthieu toko fahina amby roapolo. Dia mamakytsika ny andimy kapito amby telopolo. Ny andimy kapito amby telopolo. Raha misy baiboly teny frantsay dia zay zao tena tsara indrindra satria teny malagasy tsy mahazo, tsy mazava. Andimy kapito amby telopolo dia izy ary mitondra ny Petera mba misy voalazana k'Zebedio izy dia nalahelo ampoa sy ory indrindra. Amin'ny teny français izy ity dia ohatrany tsy mperantanako izy. Hosoratra masina manao hoe nanana alahelo lalina jereo antitsiny dia angoasy. Dia misina izy ny anatiny any angoasy. Jesosy zany misina ny anambaviny dia misina hoe angoasy. Misina hoe alahelo lalina sy misy vetivety le micro zay itsampy le micro izy dia za dia enao mamaky dia za eto aoany dia antsaritsika miaino dia mamaky. Et ayant pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être attristé et dans l'angoisse. Zay nanomboka misy alahelo lalina tao anatin'ny tao sy ina moa dika le angoasy io amin'ny teny malagasy. Dika amin'ny teny malagasy raha satsorana dia zay hainareo satria le hiditra anaty délivrance tsika. Fanahina faratapana. Fanahina faratapana. Ny angoasy zany rehefa mihetsika dia mampikorotana saina dia mahatonga ny saina tena feno tahotra, feno fanahina faratapana. Rehefa miororo sy matahotra ka tsy mijanona eo fomba intsony. Fa manomboka manina amin'izay sainao. Miororatra ny anatin'ny sainao mioritroritra tanan'ny sainao dia lasa olona feno fanahina ianao. Ao an'ilay olona marafolo iretraretra manana zavatra zany. Fa rehefa mihetsika ny fo mikorotana saina sa tsy mikorotana? Mikorotana sa tsy mikorotana? Toy izay le vaky teny 38. Et alors il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, demeurez ici et venez avec moi. Jereo tsara Jesosy Kristy tompo teto. Dia hoy izy ny baiboly manao hoe fadiranova loatra fa hoe misy alahelo lalina nentiny mandra-pahafaty tao anatin'ny tao. Jesosy zany nanomboka teo amin'ity toerana ity mandra-pikipo masony teo ambony azy fijaliana dia misy fahanty fihetsem-po, nisy fitanam-po zay tena nampijaly azy mandra-pikipo maso. Zao zany mafinaritra miaino nareo. Io zavatra mahazo anareo rehetrarehetra io raha lasa nabary
tsisy dikany raha mitany zavatra tao anatin'ny fony Jesosy. Ataovy aminay. Ataovy aminay. Raha amaky Bible teny frantsay antsika dia ao amin'ny Luka toko faharoapolo Luka toko faharoapolo dia andiny efatra amby efapolo. Toko faharoapolo andiny efatra amby efapolo. Fakio. Et étant entré en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient sur la terre. C'est ça. Amin'ny Bible malagasy izy dia hoe midiny dia tahaka ny rano potrapotraka. Fa teo izy dia misy banga ndra. Jesosy tao Getsemane zany a, ny fahazahoantsika azy hoe ny antsembohany a, ohatran'ny hoe miraraka ohatran'ny maro zao ny tsy haiko moa anavana fa raha tetika hoe maro dia ina moa ny témoignage lavabe teny resaka vent dia manino izy mivoaka raha daholo ny vatany ray manontolo tao anatin'ny tsy zadiko misy taona sa volana roa taona telo taona isy témoignage zay teto isy vehivavy teto telo taona mivoaka raha daholo ny lavaka rehetra tamin'ny vatany. Fa zany rehefa tsy tia mahandro fitaovana tsy maharaka dia zao zavatra mahafinaritra ny azy devoly aretina fa ny Jesosy indray vokatry le alahelo, vokatry le angoasy, vokatry le fetana mafy loatra dia manino lasa misy vaingan-drà nivoaka tamin'olo. Petraka fantarina avy aizaka nivoazany vaingan-drà zany. Mafy be le tsy fantatra, mafy be le zavatra nazo ny izy mpiravavy teo, ny anabavy Lydia sy ny anabavy Candy. Fanazana tsanaira mbola tsy mivoaka vaingan-drà. Fa ny faratapony amin'io zany raha mbola nitoy teo ka tsy nidélivre fa mivadibadika amatona teo dia efa nazo an'i Jesosy. Fa ity zavatra tika zany rehefa tena manao crise faratapony isy vaingan-drà am'izay ny atsembohana. Mafy sa tsy mafy zany eto? Ary tsy mireny Baiboly a, manino foana Baiboly hoe fahadiran'ovana loatra ny fanahaka. Le fieritreretana zany any anatin'ny saina, any anatin'ny fiatanam-po, any anatin'ny voly, any anatin'ny saina zany tena misy fikorotanana tsay azavay. Ary vokany a matoa zany Jesosy manavita ny teny hoe esony amiko ty kapoaka mangidy ty fa mafy loatra, efa tena mafy loatra. Tsy moramora, tsy hoe olona makamakaina na olona olona tsy dia tena hoe tena azy aminareo mety nampitomany anareo ary le témoignage nareo teny mama maty, vady maty, izay olona akaiky anareo mety tora anareo fa mbola mihoatra lavitra mozina. Tena mihoatra mety tenareo tena isoly amiko ty azo fijalety ty kapoaka mangidy ty. Mafy amiko raha nga miatrika an'izany hoe maty vady, mafy amiko miatrika an'izany hoe maty ray aman-dreny, mafy amiko miatrika an'izany hoe tsisy vola, mafy amiko miatrika an'izany hoe marary mafy mivadoka. Fa mbola tsy mafy mihoatra ny zavatra matrian'i Jesosy. Ataovy aminay. Mbola tsy mafy. Tena mafy zany tsy manamaina antsika. Fa tena mafy lavitra mihoatra ny izany zavatra natrianao zany natrian'i Jesosy tao Getsemane. Nenao nefa maivana amin'ny natriany ara efa tsy zakanao, efa torana ianao, efa nampivotontokotrao, efa nazo aretiko, entsika rehetrarehetra teo, efa tena saky tsy navavaka tsoa, efa tena nahazo aretina rehetrarehetra, maika fa men'i Jesosy. Mafy, tena mafy. Ary navita amin'ny teny mihitsy izy hoe esoy. Esoy. Hiditra amina vahoaka antsika satria be dia raha ty vao pejy ray zany, pejy roa mbola tsy nivanty ako. Elohanareo hoe
nakasika be anao izy ravaolombelony izy rava tsy miteraka teo ary tokony andralesontsika. Amen. Ohatrany mibebena fa naty zavatra antsika ravaolombelona teo manao hoe satria izay tsy miteraka dia halany olona no sesony olona latsalatsainy olona ary na iny toy ianareo dia nahazo honina le izy areto nahazo honina hoe raha nasena bavy ay io zavatra toinao io dia tsoravaolombelona koa ny raha laty io valy io zany tsoravaolombelona teo malala tsara ny tantaran'izy mivany ahako fa tsy ny tantarany lavabe teto ary tsy ho tantarany koa fa mafy be zavatra atrea zay mahatonga azy miteny hoe nareo vehivavy satria mafy be lasa nareo rehetrarehetra zao mbo kitika avao mambadiny nanao leto satria tena mafy kosa le zavatra atrea eo atokantrano mafy tsy ho tantarena aminareo fa tena mafy tena mafy tena mafy tena mafy satria za mahafantatra ny zavatra nahazo azy eo mafy ary vokatra le zavatra zay dia nahazo areto aika tsy lehilahy ihany tsy ny vehivavy ihany fa na ny lehilahy koa raha mahazo ho an'ny tanora mahaiza mividy vady tsy ny vadinao zay vidinao rena kelao na zao areto fa ny anabadie ny anabadie aza mitady ioga reto ataovy amena hoe aza mitadiana hoe fiainana fa misy fiadanana sy fahasambarana zao dia hitady zioga ngay ianao ataovy amena ny manasitrana kay reto na dia misy Jesosy raha dia maningavy tamin'ny mpianany hoe ao anatina tena ho fikorotana tanteraka pandao mba hiaraka hivavaka mianasitrana anao dia namanao io ihany ataovy amen ivadinao eo ao trano ihany ataovy amen ataovy amen fa Jesosy dia tena maniangavy tsy le fiangaviany Jesosy teo eo ihany hoe mpianatra tsy ampivavaka mba mivavava tsy ampivavaka mba mivavava ka mivavaka mba mivavava tsy mila miambina fa dikan'le tena fiangaviana eo amin'ny fotoana tena ilainy namana izy rehefa mikorota eo amin'ny fotoana mitsy izy tena ilainy namana eo amin'ny fotoana tena ilainy fifanampiana izy ary ny olona manana antony aretontonya tsy dia tsara loatra seul ny fiainana ozy izy amin'ny andia maky bakeo te français Isaia tena ampidivapoly Isaia tena ampidivapoly Isaia 53 dia mamakytsika andiny fatelo andiny fatelo Isaia 53 andiny fatelo. Il était méprisé et abandonné des hommes, hors de douleur et connaissant la maladie, méprisé comme un objet devant lequel on se cache le visage, et nous n'avons fait de lui aucun cas. Atsantsika tsy hoe tsara mitsipihatra mihitsy fa mitsoahany olona izy tena hoe navelan'ny olona irery izy amin'ny Baibily tena mateny malagasy dia milaviny io fa tena hoe izy rery tena hoe laoza navela irery dia lehilahy efa naintena tena hoe miaina tao anatina fanaintena mafitsy raha misy olona manana fo tena miaina anatina fanaintena be lehibe le Jesosy be fanaintena ary tsy afiaina fa anisan'ny zavatra anankiray mahabe fanaintena na rehefanao zay milaoza rehefanao zay natao tsitsy rehefanao zay no tena tsy raha iny eo marina satsy marina marina satsy marina marina satsy marina dia mba sainareo hoe niady-panahiny Jesosy aikay io amin'izay rehefa aminan'io nandao azy mpianatra rehetra tao Getsemane samy lasa ary ny olona rehetrarehetra koa teo ambony azy fijaliana dia naneso azy miteny fiafarany teny dia raha eo nahoana anao no mafiry lozana tanteraka izy
Azay mahatonga azy miteny hoe tena niaritra fanaintainana ange zahay e. Taminareo nandao ahy. Taminareo tsy totsony. Tamin'ny mpianatra, tamin'ny olona rehetrarehetra tena nandao sy nandositra. Tena niaina tao anatina faholim-panamafy atao. Raha lasa nambavy, misy fihetsika kely tsy voatandrina fotsiny dia atonga ny olona anankiray mety hory. Atonga ny olona anankiray mety mijaly. Atonga ny olona anankiray mety miaritra fanaintainana any anatinay. Fa misy fihetsika kely mety ataonao fotsiny koa nefa dia mahatonga ny olona anankiray ho sitrana. Enga ne mba ho amen izany. Enga ne mba ho amen izany. Nafinaritra be anao ny zavatra nakasika anao ny fijoroana olombelon'ny rahalahy teo. Zany izy zao raha lohan'ilay koa vakasika. Naka ny teneny teo. Pasika voalohany tamin'ny 2017 ozy izy Ray aman-dreny olona nakasina amin'izy izy. Dia ina zavatra teneny teo. Nanampy azy, nanasitrana ny fonda izy. Ianao hoe tsy nieritreretra an'izany. Fa kaya eo anatrehana anao zany tena olona ngeza. Olona manana toerana. Ary rehefa ianao zany miendrika manasa tongotry ny olona dia misy olona sitrana tao. Atovy amen. Misy olona sitrana tao. Karaha zany zavatra zany rahalala no asitrana anao foana ho ataonay foana. Amen. Ary raha mbola hiteny ary ianao hoe evanjelista indray mila asitrana toy ny foko anao vonona koa anao zany. Atovy amen. Dia tsy kitehaka mafy tompo. Fa hitanareo fihetsika kely tsy voahevitra dia nazahoan'i Jesosy fanaintainana be lehibe ary mety azahoan'ny olona fanasitrana be. Amen. Lazao hoe amen. Zany izy fotoana tany 97 tany 96 tany bavaka tao amin'ny tenteny sotry. Dia nanjara asa koa ohatra ny anjara asan'ny diakona antsika mpandray olona baravara. Dia misy tsy voaraiko tanana na tia olona milahatra miditra mpino betsaka. Misy tsy voaray tanana tamin'ireo. Tsy fanainina fa tsy na. Aity olona tia tena naloto fo be tapaka. Naloto fo. Dia vadika ny tantara teny fanena tena antsena misy sotry zasy izy. Tahitao piralabavy olona nilokoloko be hitako. Tsy mamaly. Famaninina ao no anontany azy. Famaninina ao. Ka ianao tsy miaro. Ianao izy miavonavona tsy mandray tanana. Taiza ho azy satria tsy natakatra an'izy. Dia nazavaina amin'izay zany tany elobe tany ohatr'izao dia tsy maintsy nao tany. Dia tao arina zay malaky tia andao zany ianao naloto fotamiko foana. Ie! Dia tsy miarahaba. Ie! Dia zao teriko tao mba ampilaonao dia atsotantanao resaoka. Dia efa natsotra tonga dia antra tsy teo sy hitanao foana. Alleluia. Tanao tsy eritreretina koa zany hoe ny tanan'olona tsy miraisinao kaya mitondran'ny olona fanaintainana be. Misy fotoana nareo koa zany ampianarina koa nareo aza dia miany zavatra tsy dia tsy hoe manamaivana an'izany fa manamboara koa nareo toetonao. Fa raha zany zavatra zany andrasanareo ho vitanay daholo tsy ho vitanay zany. Amen. Tsy hoe rehetrarehetra toran'izay no Andriamanitra ko maharaka rehetrarehetra hoe tena ho miditra ity zany ianao dia ay rano dia mitika tsy. Fa nareo koa zany mila mampianarina toetoy atao amen. Zany izy fotoana be dia be zavatra hita ary tena tsy afenona nareo fa tsy mora no mitondra nareo. Tsy mora. Satria zavatra tsy eritreretina rehetrarehetra io. Mara zasa tsy mara. Zany eny any tanana antsika rehefa tonga ty am-piangonana na inana avinao any an-trano tsy kirony ianao aty. Ataovy amen. Fa zany zavatra zany dia manasitra. Anankiray faharoa Jesosy teo dia misy anjely mitondra fampaherezana. Ary raha mahitonareo tao ambadiky le fampaherezana nataonay anjely tonga dia miteny an'izay izy. Saka! Nikapoka izay meny raha koa tsy maintsy troko. Tonga ny Jodasy izy da dia aminareo za!
misy fo sitrana tao, sitrana le angoasy, sitrana le aretina rehetrarehetra tao, izy anana sitrana lany anjery. Iny teny Jesosy no manany amin'ny fahafatesana io. Tao teny loatra iny izy amidina tao erisy rosisy. Hitanareo ny olona anankiray efa manana ny titina fikotana anara-petsepoty mitady any erisy rosisy izy. Tady fampahirezana malinao izy. Ataovy amin'ainina. Tadiny izy. Tadiny izy. Dia ampianarina anareo amin'ny herinandroany fomba fampahirezana olona marary fo. Fa misy tokisy ambiny lehibe hoe tia menazy fa voio menazy sitrana izy. Ataovy amin'ainina. Lazao hoe amen. Menazy zany tsy le hoe anahatra anao ane Jehova ary Satana. Fa misy zavatra be lehibe anampitsika azy hitsaboana dia hiditra amina vahaolana maromaro tsika. Olona efa marary fo raha tenenao azam-bamy tsara fa misy tena le loatra maromaro ahafahantsika mitsabo. Ataovy amen. Ohatra olana toko fahefitra zao anankiray fa ovaka itsika sy hoazavaitsika amin'ny herinandro. Amen. Amen. Misy fanafoty be lehibe anasitranana ny foiona. Tena no mijeresika androany. Jesosy rehefa mietsika be ny tao anatin'ny folo taona, mietsika be ny spasmofilina dia omba efa manay mivavaka aingakaingana kokoa izy. Ina moa dikany hoe vavaka amin'ny teny français dia efa aingana kokoa fa mafimafy kokoa izy tatsy. Ina moa aingana ohatran'ny tsy koa izy dia namonjy nandohalitra mivavaka. Tsy ohatra ny vahaolana amin'ny fotoana rehefa mietsika ny fonao hidio malaky ny trano mba naingana mandohalitra. Fa afaka sitranina aingana ao am-pandoniana. Aza mangatakandro amin'ny herinandro vao mivavaka, aza mangatakandro amin'ny tapa-bola. Eno tonga dia suite tonga dia maninona? Tonga dia maninona? Vavaka. Jesosy tena hoe tonga dia vavaka. Ny anankiray faharoa nisy olona nampahery azy tao. Amen. Nisy olona nampahery, nisy fampaherizana anjelidina tao nanangana azy sy nampahery azy. Amen. Dia ny fahatelo misy karazana ten'Andriamanitra. Ny fahaefatra moa zany délivrance. Misy ten'Andriamanitra be lehibe ho ampiasaintsika fiarahamonina ovantsika ny tranoany dia misy fiadanana. Misy toe-tsaina ovaina koa. Fa zao fotsiny rangaha tsy maintsy sitrana amin'ny fonao. Tsy maintsy maninona? Mba hitsangana raha sindra rehefa maona koa izay makararo fonao. 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 Izay makararo fonao.